Zay ny mahakasika an'iny fa hatramin'ny androany dia 5 euro solomavombahoaka no efa nanao fanambaram-pananana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Solomavombahoaka 5 efa nanao fanambaram-pananana teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hatramin'ny androany. Fanambaram-pananana izay nisorita amin'ny filohan'ny HCC fa tafiditra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ilay izy moa raha tena marina misy fehim-potoana eo amin'ny 10 mahery eo saotra zareo no nametraka ary tatoato hita hoe mandeha maingana ilay izy fa araka nefa nambarako ombieno hoe resaka fampitezana zany izy ity fa tsy zay manokana tsy hoe tamy de hoe anery anasazy amresaka fametrahana dile fanambaram-pananana tia fa ny zavatra kendrena zany hoe isya ny fahatsiarovatena ny tsirairay amizay fametrahana nio fanambaram-pananana io satria ny zavatra tanjona de ho raikitra ho kolotsaina io zavatra io tsy tokony olana zany hoe fanambaram-pananana zany tsy tokony isy zany fanambaram-pananana zany Mbarena teo anisany nanatanteraka ny fanambaram-pananana teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Sarakoto Mamonjy. Iny zavatra iny moa zany anisan'ny fepetra voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana izay tsy maintsy atao fa androany zany no nanaovana azy satria misy ihany koa zany pitsopitsony zay tsy maintsy nojerena dia nanao azy amin'izao fotoana zao satria vonona ny hiroso amin'ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly ary zay indrindra ihany koa ankoatran'izany dia mba ilazana koa ny namana solombavam-bahoaka rehetra zany dia mba hiroso amin'izay amin'ny fanaovana ny fanambaram-pananana. Anisany nametraka ny fanambaram-pananana ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Soavinandriana Itasy. Misy fitenenana moa ny hoe ny ohatra dia miala avy any ambony tsy dia laza hoe dia ambony no iza ny tena fa eo anatrehan'izay dia voakilasin'ireo olona tokony hanao metraka fanambaram-pananana zany izahay solombavam-bahoaka dia manefa ny didinay zany zay manao an'izay zavatra tokony atao zay satria voarakitra marina ao amin'ny lalam-pandrenana zay koa no didy mipetraka dia hoe anisan'ny mametraka fanambaram-pananana milaza amin'ny fanambaram-pananana zany ny solombavam-bahoaka dia ny anay zany tsy any amin'ny Bianco fa ety amin'ny fitsarana avy lalam-pandrenana dia manatanteraka an'izany androany. Raha ny lalàna misy eto Madagasikara tsy mamoaka lisitry mifananana fa mijanona amin'ny fandraisana amin'ny fanambaram-pananana no ataon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Raha ny fanazavana dia mipetraka ho anisan'ny atota taratasy afaka ampiasain'ny Bianco ny fanambaram-pananana raha toa ka misy ny raharaha kolikoly.